ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratrantsika fotoana izay fanatanterahana ny adidy masina ho an'ny firenena zany eo amin'ny tontolo iainana ny fambolekazo eto ny tinambara nanatanteraka izany ny antoko GFFM teny avarabohitra tsy fahateny izy ireo no ny famitahona ary nanatanteraka ny fambolekazo. Zanakazo misy arivo nahitana kininina sy akasiasy no nyvoleny atoko GFFM nandritra ny fambolekazo natao amin'ny varabohatra tsy afany araka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany. Ny atoko politika GFFM Analamanga izay tarihan'ny pastora Mayol andao arana ny fanazavana Matoa Liva Randrianjafy filohan'ny GFFM Analamanga mikasika izay. Ohatra natao androany zany dia asa fambolekazo fotoanany moa zao ary zany asa fambolekazo zany dia natao an'ny olom-pirenena rehetra dia izay mihitsy no mahatonga anay hoe izay le anaovana azy. Ary fototra zany ny zanakazo volena teto akasia 500 dia kininina eucalyptus 500. Tanjona moa zany dia araky ny lazaiko hoe maha olom-pirenena dia fandraisana anjara maha olom-pirenena dia manao asa ho an'ny firenena. Dia isan'ny asa ho an'ny firenena ny asa fambolekazo, fiarovana ny tontolo iainana, fanatsarana ny tontolo manodidina. Dia eo ihany koa antoko GFFM nay dia miezaka ihany koa ny antoko GFFM mandray anjara amin'izany asa izany fa tsy hoe akory rehefa antoko politika dia fifidianana ihany. Andray anjara amin'ny fifidiana rehetra atao an'ny fotony ihany koa ny GFFM hoy ny sekretera nasionaliny Andriamatoa Raymond Ranarimanana. Andray anjara izay resaka ny rafitra rehetrarehetra izay apetraka eo na hatrany amin'ny mairie ka hatrany amin'ny filoham-pirenena zany ny député dia miezaka foana zany ny GFFM zao ametraka olona amin'izay rehefa manomana an'izay. Amin'ny mahatoko mandray andraikitra azy eo amin'ny firenena dia nametraka ny mahazava-dehibe ny fiarovana tontolo iainana ihany koa ny antoko GFFM.